sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Ho hamarinina aho ka hiseho eo anatrehanao, hialaliana hibanjigny ny voninahitrao. Ankafaliana ankaravoana tranitrany no entinay mitsidiky ny tokony ambaravarana antsika tsiraikiraiky aby amin'izao alahady izay agnarahantsika ny toroteny sy fampianarana ary hafatra avy amin'ny ray aman-drentsika de ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson izay fandaharagna efa mazatra atsika arahigny eto amin'ny radio Fagniry isan'ny alahady izay amoboasagna ireo tenin'Andriamanitra izay aroson'ny fiangonana ho antsika indrindra fa amin'ny ty niany alahady fa 520 tsotra mandavantaogno amin'ny taona A izay andeha agnovozantsika ny vatsipagnahy amin'ny alalan'ny fizaragna izay ny tenin'Andriamanitra zegny. Alohan'ny tandrignesantsika zegny fampianarana sy toroteny nataon'ny ray aman-dreny archevêque zegny dia andeha tolotrotsika ireto tenin'Andriamanitra telo izay naroson'ny fiangonana ho antsika tamin'ity andro iniany ity. Iniany moa alahady fa 20 Jolay 2022 ke ny loha hevitra izay naroson'ny fiangonana ho antsika amin'ity andro niany ity no kendren'Andriamanitra hisy vokany eo amin'ny fiainantsika ny teniny. Ke andeha dinintsika izegny amin'ny alalan'ny famakiana ireto tenin'Andriamanitra ireto ary araka ny fanatsipitsipy teo hitandregny ny fampianarana sy toroteny izay nataon'ny ray aman-dreny archevêque atsika rehefa aveo. Ke ny vakiteny masina voalohany boky ny izay ampaminagny ny toko fa 520 ny 10 ka hatramin'ny 120 ny ranonorana mampaniry ny zavamaniry amin'ny tany. Izao no lazain'ny tompo ny ranonorana amanoram-panala milatsaka avy any an-danitra tsy miverina any raha tsy efa mahavonto sy mahalonaka ny tany sy mampaniry ny zavatra mitsiry avy aminy ka mampahazo voafa mafy ny mpamafy ary hanigny ho an'ny mpihinana. Toy zany ny teniko izay alohaky ny vavako tsy miverina amiko foana izy fa mahatanteraka izay tiako sy mahatontosa izay namoahako azy. Izany ary ny tenin'ny tompo hisaorana ny Andriamanitra.
pitsinjare ny taninao efa maro ny vokatra metsika anao reny tombo ny ombina satsonao siona ianao nanay fanavoady fa satria teno vavaky anao ka izay mananaina rehetra samy tonga mateo aminao nofesara ny eloka ao kanjanao rehefa mela disoana eny sambatrao ao zay voafidy iaramoniny nakaky aminao fa ikiokan'ireo zavatsoa sy miasy ny tempolinao zafanaiso famariny anao matalanjony anainy asanao impamonjy anandray pirenena sy nipony enoserantany ninanao reny vohitravo inisikina iarytsitoa limahay mampitonyny rano limahay mampangina vahoaka nakitahotr'ireo vazantany na mahitan'ireo asanao fanipitsinjano vitse anirao pitsinjare ny taninao efa maro ny vokatra maro ny vokatra tompo fanipitsinjano vitse anirao pitsinjare ny taninao efa maro ny vokatra afidaviuekokoa mahita masoandro isanandro tonga laoka namaky ny tany tenanondraka rano sy arena nibodrano ny ony milanitra avokatry izay hojinjana enokolokolonao ny tany nivavasa voatondraka rano ka nibaingana ravonao tsara zay nafafinotsofinao rano ary zina ny taona tontolo fa nandalo tokoza ny tompo de olonakery ny tanety miavona mihety aravoana tany milona rakotra ondry roasa misalobona vary ka mihira ny tany tontolo miarapaly misaotra ny tompo voninahitsane ho anao fa le maro ny vokatra tompo sanakao vona fafika maty nifanakosana melonazy fanipitsinjano vitse anirao pitsinjare ny taninao efa maro ny vokatra maro ny vokatra tompo fanipitsinjano vitse anirao pitsinjare ny taninao efa maro ny vokatra vaky teny masina faharoa taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma ny toko fahavalo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 13 indrakindrafana be ihany ny zavaboary miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra ry kristianina havana ataoko fa ny fahorian'izao fiainana izao de tsy azo arina amin'ny voninahitra ho avy izay aseho antsika fa indrakindrafana be ihany ny zavaboary rehetra miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra satria izao zavaboary rehetra izao
dia natao mpanompon'ny zavapoana tsy araka ny nahina fa noho ilaina mpanompo azy nefa nahazo fanantenana fa izy aza no ho alana amin'ny fanandevozam-pahalovana ho amin'ny fahafahana amamboninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa mandraka ankehitriny dia miara-misento sy mijaly toy ny mihetsy-jaza izao zavaboary rehetra izao, ary tsy izy ihany fa na isika efa manana ny voaloham-bokatry ny fanahy koa aza dia misento ao agnatintsika ao miandry ny fanangananjanaka amampanavotana antsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Masinteni Tompo, alleluia, maere, alleluia, masinteni Tompo, masnye, maere, alleluia, masinteni Tompo, alleluia. Alleluia, masinteni Tompo, Evanjely masina nisoratan'ny Masindahy Matio ny toko 17 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 17. Indro nivoaka hamafy ny mpamafy. Tamin'izany andro izany rehefa nivoaka avy tany antrano i Jesoa dia nipetraka tao amoron-dranomasina. Ary be ny vahoaka nitangorona teo aminy, ke niditry teo an-tsambokely izy dia nipetraka teo, ary ny olona rehetra kosa teo amoron-drano. Ary nilaza zavatra maro tamin'ireo tamin'ny fanoharana izy nanao hoe, indro nivoaka hamafy ny mpamafy. Ary noho ny namafy izy, ny sasany latsaka teny amoron-dalana, dia tonga ny voro-manidina ka nitsindroka azy. Ny sasany latsaka tamin'ny tany be vato sady manify nofo, ke nitsimoka vetivety satria tsy lalina ny nofon-tany. Kanjo noho ny niposaka ny masoandro, dia nalazo izy kamena satria tsy latsaka lalina. Ny sasany latsaka tany agnaty tsilo, dia nitombo ny tsilo ke nahafaty azy. Ary ny sasany latsaka tamin'ny tany tsara dia namoa, ao ny tonga avo zatoeny, ao ny 90 ary ao ny 30. Izay manatsofy ny ienoagna aoka izy hiheno. Ary nagnatony ny mpianany ke nilaza taminy hoe, nahoana no fanoharana no itenenanao aminy? Namaly izy ke nanao taminy hoe, satria ianareo no nomena hahalala ny zava-miafina amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izy ireo tsy mba nomena izany. Fa izay manana dia homena, ke hanambe izy, ary izay tsy manana kosa, na dia izay ananany aza dia hoesorina aminy. Ary noho izany, dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre fa tsy mahalala. Ka tanteraka aminy ilay fanoharany Isaia manao hoe, handre amin'ny sofinareo ianareo fa tsy hahalala, ary hijery amin'ny masonareo ianareo fa tsy hahita. Fa ny fony ity vahoaka ity efa ny hamafy, ny sofiny efa ny hadonto, ary ny masony efa nakimpiny. Sao mahita ny masony sy mandre ny sofiny, ke hahalala ny fony dia hibebaka izy ary ho sitranikio. Fa ianareo kosa, sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre. Lazaiko aminareo marina tokoa, fa maro ny mpaminagny sy ny olo-marigny nagniry hahita ny hitanareo fa tsy nahita, ary handre ny renareo fa tsy nandre. Ka henoy ary ny hevitry ny fagnoaragna amin'ny mpamafy, raha misy mandre ny tenin'ny fanjakan'Andriamanitra nefa tsy mahalala,
dia avy ilay ratsy ke magnesitro izay nafafy tao ampony, dia izay ilay nafafy teny andalambe. Ary ilay nafafy tamin'ny tany be vato no izay nandre ny teny sy nandray azy ankafaliana miaraka amin'izay, nefa tsy miorina mafy izy ke tsy maharitra ela. Fa noho ny misy fahoriana sy fagnenjehana nohon'ny teny, dia tafintohigny miaraka amin'izay izy. Ilay nafafy tany agnaty tsilo noho izay nandre ny teny, fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitakiana ny arena mamono ny teny ao aminy, ke tonga tsy mamoa izy. Fa ilay nafafy tamin'ny tany lonaka kosa, no ilay mandray ny teny ke mahalala azy dia mamoa, ny sasany mo avo 100 eny, ny sasany 80 eny, ary ny sasany 30 eny. Izany ary ka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, dera ny hoanao ry Kristy. Ry kristianina havana, sy hoe mandeha ajambany isika raha eo anivon'ny mpiarabelona ka zary Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina antsika, fa natao ho fahazavana sy fanasina ka ny tenin'Andriamanitra no manilo ny fiainantsika, izy no ziro manentana ny fiainantsika. Ka lohevy-dehibe avoitry ny vakiteny voalohany sy ny evanjely amin'izao alahady 5 mandavataona, andalinasika ny finoantsika ka irisika irososika lalindalina koa ama Kristy mpiarabelona amin'ny olona antsika siraikiraiky ziaby. Ka izay indrindra ry kristianina havana, ho indrindra ny vakiteny voalohany dia ny bokyny Izaia mpaminany 5:15, tsy miverina amiko ny teniko raha sy mantotosa izay namoako azy. Ny ranonorana amin'ny oram-panala milasaka avy any an-danitra, sy miverinany raha sefa mahavonto sy mahalonaka ny tany, sy mampaniry ny zava-misiry avy aminy, ka mahazo voa famafy ny mpamafy ary anina ho an'ny mpihinana. Toy izany koa ny teniko izay aloko ny vavako, sy miverina amiko foana izy, fa mahatanteraka izay tiako sy mahatatosa izay namoako azy. Izay ny anambarany Izaia mpaminany ao amin'io vakiteny voalohany io. Ka izay indrindra ry kristianina havana, matetika aho no mamerimberina fa ny finoana sy tany malemy anoriana mpangady, fa tany lonaka iasany fahasoavan'Andriamanitra ka amampamokatra azy. Io indrindra ny lohevitra tiany ny eglizy ho sapasika amin'izao alahady 5 mandavataona izao, ka mibaribary zany amin'ny fanoharana ao amin'ny vakiteny amin'ny evanjely izay ho renesitsika amin'ny zao alahady zao tokoa. Moa dia ifanisy ireo fanoharana zay entin'i Jesoa manambara an'izay anjara toerany fanjakan'ny lanitra eo amin'ny fiainantsika, izany hoe ny mahatonga antsika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona, ka atombony amin'ny fanoharana amin'ny voana fafy izy, zay fantatra sika sara fa ny voana fafy ny fanoharana io aitsika tsara io fanoharana mikasika ny mpamafy io sy ny voana fafy. Fa alohan'izay azavain'i Jesoa inona ny antony anaovany fanoharana. Ary dia izay indrindra ry kristianina havana,
i Kristy de tena mpiarabelona amin'ny olona niara-ny aina taminy tokoa satria fanoharana ny fiainana andavanandro, zavatra iainan'ny olona andavanandro kanefa nambarany fa matoa izy ozy manao an'izay fanoharana indray dia ambarany amintsika ny antony izay manana dia omena kanambe izy ary izay sy manana kosa dia sy anana dia hoesorina aminy satria ianareo no nomena alalany zava-miafin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay tokoa raha mahasikaritra isika dia i Jesoa manazava ny dikan'ireny fanoharana ireny amin'ny mpianany rehefa mangingina kanefa kosa matoky isika fa matoa Jesoa nanao an'ireny fanoharana ireny dia ampibebaka an'ireo niaino azy satria fantatrany tsara izay hevitranyio ny hevitrin'ireny fanoharana ireny. Ka ny an'ity ary dia ny fanoharana mikasika ny mpamafy izay niraina amafy izy dia misy nafafy tamin'ny andalambe, dia nisy nafafy tamin'ny tany be vato, dia misy nafafy tamin'ny tany anaty tsilo, misy nafafy tamin'ny tany lonaka. Fantatra sika ny teny andalambe, nalaky ny tsiro isika hoy Jesoa nefa sy naharitra. Ka izay indrindra matetika isika dia faly mandray mieritreritra fa dia andeha ho azy ny fiainana, fa izao kosa aoka mba ho alalintsika ararotsika ny izao fotoana izao, andalinatsika ny finosika mba sy ho azony ilay rasy araky ny voalaza ao amin'ny evanjelisika fa maro ny mpanararotra amin'izao fotoana izao ary mitarika atsika iseroa ary izay indrindra ny mahatonga tandremo fa misy Kristy piraty amin'izao fotoana izao. Ka izay indrindra ry kristianina havana fa indrindra isika tanora ary efa tongotra dia tongotra izao ny anaovasika ny GMJ, alalintsika tsara ny finoantsika satria izay no antony anaovasika n'izao GMJ izao mba sy hoeny amin'ny tany eny an-dalambe ny tenin'Andriamanitra arosaka amintsika. Maro ireo mandray miroso amin'ny première communion, maro ireo miroso amin'ny confirmation, ka aoka mba ho tsy amin'ny tany an-dalambe sika zany hoe zavatra ety ivelany na koa any amin'ny tany be vato no nirotsaka ny ireny fahasoavana nomen'Andriamanitra ireny, mba sy amin'ny tany be silo zany hoe tratry ny rendrarendra isika fa aoka mba amin'ny toerana lonaka zany hoe finoana no iatefan'ireny fahasoavana ireny fandalinam-pinoana atao amintsika ireny, fa izay indrindra natonga ny mason-dahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa fa na dia eo aza ireny fahoriana, na dia eo aza ireny voninahitra tolotry n'izao tontolo izao, fakofako ireny raha eo anatrehany ny fahasoavan'Andriamanitra, na dia misy sedra aza. Ka noho izany aoka sy ho kivy na ho ketraka isika amin'ny ireny zava-misy eo amin'ny fiainantsika ireny, fa sy maintsy miroso sika ary tia izay no anaovasika n'izao GMJ izao ary anasako ny tanora indrindraindrindra ato amin'ny dioseze mba ivory marobe, irosaka marobe amin'izao GMJ ataosika izao, andalinansika an'izay hoe fahasambarana tokoa ny ao amin'ny Kristy, zany hoe mamokatra ny fiainana satria
raha tanora zany dia hampamokatra ny fiainany, ary zay fiainana mamokatra ary mamokatra tsara mitondra amin'ny hafaliana maharitra fa sy hafaliana mandalo miserana, zany hoe mamokatra zato eny zay nasambara raha tiasika hamokatra ny fiainantsika alalino ary ny hoe sambatra ny malemy fanahy fa andova ny tany izy, zany hoe amokatra tokoa ny fiainany. Ry Jesosy Tompo, izao tany izao araky ny fantasika ny tranobe ombonana nosy mba itsika nefa izy tady sy amokatra itsony, ary sy ity fiainantsika ity manjary sy zarizary miampotika ka raha te hampamokatra ny fiainansika ary sika aoka apetrasika eo anivosika tokoa i Kristy, apetraka sika eo anivon'ny fiainansika ny tenin'Andriamanitra de siza fa i Kristy ihany, ka aoka amin'izay afaka iroso lalindalina kokoa isika ka ny herin'ny tenin'Andriamanitra tokoa ny anova ny fiainansika, ka raha manova ny fiainansika izy de zary tanolonaka ny fiainansika ka amokatra 30 eny, 100 eny ary 80 eny aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.